asa avitra natao hanomezana asa ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana, mamaritra foto-dravitra asa iraisana ny mpiray tanàna, lalana ohatra na tohadrano, lakan-drano sy ny sisa. Ireo mpiasa avitra avy eo no manamboatra izany ary misitraka 3,000 ariary isan'andro rehefa avy miasa adiny 5. Tsy natao hiveloman'ny fianakaviana mandavan-taona ny vola azo, fa natao hanampy ny fidiram-bola amin'ny fotoana ilaina azy. Izay no iantsoana ity tohana ity hoe asa avitra. Noho izany, kendrena ho amin'ny fotoanan'ny fahavaratra ny 20 andro fiasana voalohany. Amin'ny volana septambra ano any kosa ny 20 andro fe-potoana iasana faharoa ao anatin'ny taona. Natao izany mba ahafahan'izy ireo mampiditra mpianatra. Ny sitraka ny asa avitra tao anatin'ny 3 taona izao, ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana avy any amin'ny faritra Itasy, Bongolava, Menabe, Vakinakaratra, Amoron'Mania, Matsiatra Ambony, Iorombe sy Sava. Tetikasan'ny fitondrana malagasy tanterahan'ny fidy, entina iahinan'ny mpiarabelona ihany koa ny vatsinankohonana. Nanomboka tamin'ny septambra 2024, fianakaviana marefo ara-pivelomana avy amin'ny fokotany 450 ato amin'ny komina Valo ato Betafo no mahazo 3 alina ariary isaky ny 2 volana. Entina ampanjariana ny sakafo ao-tokatrano sy ampianarana ny ankizy ny vatsinankohonana. Ho tapitra amin'ny febroary 2024, ireo tetikasy fiahina ny mpiarabelona ireo. Mialohan'izay anefa, mba hananan'izy ireo asa fivelomana maharitra, dia misy indray ny tosika fiariana. Vola mitentina 4 alina sy 2 hetsy ariary entina anatanterana tetikasy toa ny fambolena ohatra, ny fiompiana, ny varotra ary ny asa tanana. Ho hitantsika ato anatin'ny fanadihadiana ary hoe manahoana ny fizarana izany tosika fiariana izany. Anaovan'ireo mpisitraka inona izany ary faritra Aizava eto Madagasikara no mahazo ny tosika fiariana. Fiahinan'ny mparabelona karazany 3 no hitantsika teo. Ato anatin'ny toya fanadihadiana dia andeha hojerevantsika indray ny makasika ny tosika fiariana manokana. Hojerevantsika hoe ahoana ny fizotry ny fizarana ny vola anaovan'ireo olona izay marefo ara-piveloman'ireo inona ny vola izay nomena azy ireo. Ny vinankarena eto Antsirabe dia misy fizarana vola mity anio ity, dia andeha hovalitsika eny toerana ireo fanontaniana rehetra ireo. Izy no zo 420 taona, manambady ary mananjanaka 3, monina eto Vinanikarena. Mpisitraka ny asa avitra izy ary nentiny nambolena ny vola. Manao sarakatsa, dia rehefa tsisy ny sarakatsa dia mba manao amin'ny anay. Manana tany anay dia mamboly ohatra hoe ovy, vary, tsaramaso, katsaka. Rehefa tena anona aloha dia tsara antitra satria hitanao indraindray ilay zavatra tsara moa indraindray faran'izay ratsy. Aminay izao tena mboly katsaka tena tsy anandraisana na voanindray azy. Sasany lasan'ny mpangalatra moa, sasany tsy haiko hoe misy maka. Tena tsy anandraisana satria ny dadan'ity tsy teto fa voaingana ny tonga. Nandeha tany Tala izy dia ako be vokan'ity dia tsy ahavitako mihitsy izany. Tsy dia sahirana intsony moa ny orana efa ho avy moa saraka tsamba misy. Dia mba samy mikaramaby anay roa izany dia tsy hoe sahiran-tsaina be loatra indray nahitana hanina petsy fa dia mba mahita anao izany androany dia babesa mba mifanesinesy izany.
vory-lanina teto amin'ny komina ireo olona 470 avy amin'ny fokotany 8 eto Vonanikkarena. Somebiseby ny rehetra miaraka amin'ny carnet mahapisitraka ny fiahinany mpiarabelona. Voasokajy ho marefo ny 20 n'ireo olona mahazo ny tosika fiarina toa ny manankilema, ny be antitra ary ny voan'ny aretina izay tsy mety sitrana intsony toa ny tuberculose sy ny sida. Tonga dia mivantana any aminareo mahasotsotso tsisy fanelanelana ka dia isaorana fitondram-panjakana. Tetikasa trano banko mondial izy ity tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy. Dia mampionina eme marka raha dia tsy ferana jony mampiaina sera lorany Neny Rasoa isan'ny nandray ny 4 sy 2 hetsy ariary teto. Tratran'ny poliomelite teo amin'ny 7 taonany izy. Eo amin'ny 20 taona lasaka no nitsangana fanandady dia izay vao nahitondra terany. 4 sy 2 hetsy dia izy iny misy tombony ny akoho rehefa ompiana ka misy tombony izy. Gasy ny akoho. Rehefa mba betsaka dia amidy mba angalana manahirany dia ompiana ihany ny eo. Dia ny zanadavavy mba manampinampy ahy eo fa tsy ohatr'izao raha tsy misy azy fangamba efa maty. Tonga teto ihany koa Izaky mivady. Samy manana olana ara-pahitana izy ireo. Mpamboly no asany ary ho ampivadiana amin'izay ny fiompiana kisoa entina ampiasaina ilay tosika fiarina. 4 sy 2 hetsy ariary anaovana fiompiana kisoa anankiray ihany aloha ny eretina dia anaovana ny sakafo ny ambiny. Ny tanjona izany dia mba hahazoana fivelomana tsara avy amin'ny resaka fiompiana kisoa mba ho tonga omby ohatr'izany ny tanjona izany. Velim-panantenana ny amin'ny ivoarany fari-piainan'ny mponina eto Vonanikkarena ny ben'ny tanàna. Tetikasa toy izao tokoa dia voalohany indrindra aloha ny tsara ho fantatra dia olona sahirana ireo omena ny fanampiana ireo. Dia noho izany dia mampitombo ny fiarikarena eo am-pelantanany dia izany no midika fa afaka manao ny adidiny sy ny andraikiny eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fianakaviana aloha izy voalohany indrindra. Dia faharoa manaraka izany dia afaka manao ny adidiny eo amin'ny firenena. Ka izany midika fa mampitombo ny fiarikarena eo anivon'ny tontolon'ny komina sy ny firenena mihitsy izany fisiany tetikasa toy izao. Mitohy hatrany ny fizarana ny lelavola tosika fiarina. Nandray ny anjarany teto ihany koa izo. Fitahana kisoa dia araina videna dia ampitombotomboana aloha iny. Ampy no omena azy satria iny mba mahavetivety azy dia rehefa mba tonga taiza izy dia amidy dia mba ampiana indray izany dia ny trondrony satria tsy maintsy trondromina isambolana ilay kisoa. Mangingine mafinaritra ny ambany vohitrano eo tabataba sy kotanatanan-dehibe. Aty amin'ny komina Ambohimasina, aty amin'ny faritra Vakinankaratra aty no misy anay amin'izao fotoana izao andro alarobia, andro tsena. Olona maro be ihany koa no nahazo ny tosika fiarina tato amin'ity komina ity ary hitantsika amin'izao fa be olona be eto an-tsena satria nahazo vola ireo olona ireo ary ho avy hiantsena hividy ny entana rehetra izay tao anatin'ny tetikasan'izy ireo dia ho ampiasaina amin'ny fiarin'izy ireo. Maro be tamin'ireo olona izay nahazo ny tohana no nisafidy ny hividy kisoa. Noho izany dia andeha hitsidika ny tsena kisoa isika rehefa avy eo ary ambany ary dia hitsidika ihany koa an'ireo olona rehetra izay nahazo an'izany tohana fiarina izany. Dia hitantsika rehefa avy eo hoe inona nampiasain'izy ireo an'izany vola amin'ny tetina 4 sy 2 hetsy izany ary inona no fanantenan'izy ireo ao aorian'ny fahazahoana n'izany tohana izany. Andahoaritsika andeha hitsidika ny tsena kisoa. Mangingine mafinaritra ny ambany vohitrano eo tabataba sy Ato amin'ny komina Ambohimasina, distrikan'ny Betafo. Nivoaka tamin'ny 3 novambra teo ny tosika fiarina ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana aty an-toerana. Rakotra olona ny tsena ny alarobia 9 novambra.
ny kisoa no tena ny vanitofany. Niakatra be ny vidin'ny kisoa tamin'io andro io. Tany hery aloha tena niakatra ary ohatrany efa ary efa any an-tsena Nanisa tany an-tsena? mitondra le saosy satria nirotsaka ny evandra tamin'ireny raha kisoana 5 alina tamin'iny io na 7 alina dia raha etsy mahery. Alarobia 15 Novambra, fotoana nandalovana taty an-toerana. Vitsivitsy amin'ireo mpisitraka sisa no nividy kisoa. Isan'izany Idety, Mpamboly sy Mpiompy. Manambady izy ary 9 ny zanany. Tonga teto izy nividy kisoa. Efa nilatsaka noho ny tamin'ny heriny ny vidin'ny kisoa tamin'ity andro tsena ity. Betsaka ihany koa teto ny safidy. Programa mifidy zao dia nandray vatsinankonana izay dia nampianatra izay dia mbola mitohy ihany ilay vatsinankonana dia hatreo nahazo fanampiana tosika fiariana anaovana tetikasa. Tamin'ny 2 Novambra nahazo an'ilay tosika fiariana dia efa tralina sy 2 hetsy. Tao anatin'ilay tetikasa zao dia tetikasa kisoa ny anay no nanaovana anazy. Efa ao ilay kisoa. Io zao ilay kisoa io. Tombony ho an'ireo distrika 420 manerana ny Madagasikara izay nahazo ny tosika fiariana ny fidiran'ny vola ary tsy mivoaka ny distrika amin'ny ankapobeny ny ampiasana ilay vola fa mihodina aty an-toerana ihany. Ho an'ny distrika ny Betafo ohatra, fianakaviana miisa 7,500 no nandray 4 alina sy 2 hetsy ariary. Vola iray lavitrisy ariary mahery zany no niditra tato ary mihodina ato amin'ny distrika ihany satria biby fiompy sy akora ilaina amin'ny fambolena no tena novidin'ny ankamaroany ireo mpisitraka arakaraky ny tetikasany. Mangingine mafinaritra ny ambanivohitrany leo tabataba sy kotanatanan-dehibe Ny engagement de Dieu no tsy maintsy nivoaka ny distrika ny nampiasana ny vola. Ny fidianana akora fanamboarana kodiarana sarety manko ny azy ny tosika fiariana. Ankoatra ny vatsinankonana zany zao amin'izao dia nisy le tetikasa fiariana zao namendry zareo vao amin'ny vatsinankonana. Zay aloha zava-dehibe koa zay aminay dia isorana amin'ny zareo zay. Tosika fiariana 4 alina sy 2 hetsy ariary. Tetikasako zany dia resaka asa tanana moa zany ilay izy dia asa tanana moa tsy dia mahagaga zay fa rehefa asa tanana zany samy nadao fa loha rarana aloha dia hoe kodiaran-tsarety aloha na laroan-tsarety zany ny tena maro. Ny olana zany dia ohatrany hoe amin'ny fampidirana an'ilay akora satria ilay akora tsy lafo be mividiny a. Le vola avany an'ilay ohatra hoe mpanao lehilahy roa zany tsy dia tonga ara-dalàna amin'ilay fanarahana ohatra. Satria moa dia ambanivohitra ilay izy dia hitanao fa hoe raha 9 alina zany ilay izy dia in-telo mandoa izy vao vita ilay 9 alina dia tsy tafakatra eny Antsirabe ianao amin'ilay akora. Dia tosika fiariana zany a dia vidianako pesy teny Antsirabe tamin'ny herinandro ambony iny. Tamin'ny 10 Novambra teo zany ny teny. Dia vidianako moe anankiroa, tanomasoandro anankiroa. Dia loko raikilao, pinceau, du lien. Ny fivana aloha zany dia ohatrany hoe mety tsaratsara kokoa voalohany indrindra aloha lafim-penana. Faharoan'izay a eo amin'ny asa zany ohatrany hoe mba misy fivoana kokoa ny fandehanan'ilay asa zany. Lasa lavitra tokosaina mijery akaty mitombo. Efa nandray ny tosika fiariana ihany koa ireo mponina eto inanatonana. Isan'ireo i Marie, mpivarotra enta-madinika eto amin'ny vao miditra ny tanàna izy. Za zany a raha zafin'ny ary Marie zany reny mavitrika eto amin'ny fokotany inanatonana. Mpisitraka ao amin'ny vatsinankonana.
sady nahazo ny tosika fiariana ihany koa. Ny vola azoko tao amin'ny tosika fiariana zany dia 4 hetsy ariary. Ny entanako zany tato entana tena vitsy dia vitsy, resaka hoe paraky kely iray gorosy, kafe kely amin'ny kapoaka sy amin'ny kilao, dia bonbon kely amin'ny paquet kely iray na roa. Dia ohatrany hoe hitako zany fa nandeha ny tsena mba hita hoe mila entana betsabetsaka kokoa zany ny olona, dia niezaka nanao ahako mba hampisimpisy kokoa an'ilay vola miditra zany rehefa betsaka ny entana ato am-pivarotana. Dia izay zany natapa-kevitra ako hoe ny any tosika fiariana ataoko varotra. Ny resaka hoe siramamy sy kafe zao tsy nisy teo aloha, dia niezaka nanao an'izany dia ny resaka trondro maina, sira, le andavanandron'ny olona mihitsy zany no tena mandeha aty, dia izay no nahatonga anahy nanampy. Misitraka ny tosika fiariana eto nanatonana ihany koa ity renim-pianakaviana ity, akoho gasy ny azy no tetikasany. Tsy manambady mana zanaka fa efa lehibe aby ny zanaka dia zafy kely kamboty kely ankiroa izay no taizako ato, dia izay no andraisako vatsin'ankonana. Vola niraisiko tamin'ny tosika fiariana 4 sy 2 hetsy, dia nampiasako tamin'ny vidina koa, dia vidina sakafona koa, dia anamboarana ny tranony. Nanaovako an'ilay akoho ahako tsy manambady dia ilay akoho mba vitako ilay ahako efa mandroso fahaterana, ilay zavikeliko majinika kely, dia mba vitako mikarakara azy fa raha kisoa izy dia tena ezaka lavidavitra ilay fiompiana kisoa no ilay akoho. Satria ilay akoho mba hoe azoko raisina tsikelikely ny vidiny, fa tsy dia hoe tonga dia amidy aby izy rehetrarehetra fa raisiko tsikelikely arakaraka an'ilay filan'ilay zavikeliko mianatra. Dia mila zavatra, mila fitaovana ohatr'izao anie mama, mila fitaovana ohatr'izao anie bebe, dia mba afaka mivarotra akoho anankiray ahako, na mivarotra akoho iray, na mivarotra atody, arakaraka an'ilay zavatra ilaina any an-tsekoly zany. Ho tapitra amin'ny volana febroary taona 2024 ity tetikasa ity, famatsim-bola ao anatin'ny pur saps ary tanterahan'ny fidy tao anatin'ny 3 taona. Ny teny izay entin'ny fidy moa anatin'ity fanatarana ny tosika fiariana izay tetikasan'ny fitondram-panjakana entina hanoanana an'ireo tokantrano marefo amin'ny alalan'ny famatsim-bola pur saps, dia ny mba hitojon'ireo mpisitraka hanatanteraka tsakany sy andavany ireo tetikasa izay netretin-jareo tanterahana. Engany mba hitondra fiatsaram-piainana ho an'ireo tokantrano tsirairay izay misitraka izao tetikasa ataon'ny fitondram-panjakana izao. Ankoatra ny fidy izay mpanatanteraka ny tetikasa, antoka amin'ny fahombiazany tosika fiariana ihany koa ireo reny mavitrika. Ny asan'ilay reny mavitrika zany dia manentana an'ilay olona mpahazo tosika mba hampiasa tsara an'ilay lela-vola nomena azy amin'ny zavatra mitetikasa iriny tsirairay zany, dia izay no ampiasaina azy. Dia tanina tsara izy andanjalanja ny zavatra rehetra atao, hoe sakafo na fiompiana, dia ila fantatra daholo zany, mila fantarina ny zavatra ampiasaina, dia ila fantatra ny vola lany, hita fantatra ihany koa ny vola ambiny. 9 zany no tantaniko, dia izany fa 17. Eny tompoko tena mitety dia manome anazy, manome torolalana anazy zany amin'ny fampiofanana natao anay hoe mila manana kahie tsirairay tsika satria sika nahazo tosika, dia misy zavatra ho lanintsika ao dia ila fantatra mivoaka, dia ila fantatra ihany koa miditra. Le kahie zany rehefa ampiasaina ty kahie ty dia nampifidianana kahie ray aby ry zareo, dia misy zavatra nampiofanana anay zany ao dia apetraka eo ny daty nandraisana ny vola tamin'ny fandraisana ny tosika,
dia io vola miditra io apetraka ato anatin'ity kahie-ty dia hita zany ny vola mivoaka sy ny vola miditra sy ny ambiny. Raha misy tsy mahay manoratra izy zany dia izahay mihitsy no manao an'ilay kahie, manao an'ilay tableau. Dia raha mividy zavatra izy dia miezaka ihany koa izy makany aminay hoe mividy apombo tamin'ny fotoana ohatr'izao, tamin'ny daty ohatr'izao dia soratanao. Raha tambatra izany fianakaviana 404 alina avy amin'ny distrika 420 manerana ny Madagasikara no nahazo ny tosika fiariana. Mitentina 2.5 miliara ariary mahery kely ny fitambaran'ny vola nozaraina ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana.